Faly miarabantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao mpanaraka an'ity fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao ity. Ho avy tsy hoe eny amin'irao lanitra Jesosy Kristy, ary rehefa ho avy eny amin'irao lanitra izy, raha teo isan'ny niakarina isika miomana. Fa tsy izay rehetrarehetra kristianina no tafiakatra, fa izay rehetra tafahomana. Izay rehetra tafahomana no hiara-hiakatra amin'i Jesosy eny amin'irao lanitra. Vonona ve ianao raha ho avy izy eny amin'irao lanitra? Milamina ve ny fiainanao rehetra? Ara-dalàna eo masiny ve ny fiainanao rehetra? Araka ny sitrapony ve ny fiainanao? Fa ny miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia izay manao ny sitrapony ihany. Ty fotoanandroany ity sy ny hatramin'izay ao amin'ny resaka miomana iaona amin'Andriamanitra ao dia nampahafantarana antsika ny sitrapon'Andriamanitra mba ataontsika mifanaraka amin'izay sitrapon'Andriamanitra izay ny fiainantsika. Ny fanahy masina, ilay fanahy mahery fa tsy fanahosa, ilay fanahy ny famarinana no miasa ao anatintsika afahantsika ho tanteraka eo anatrehan'ny ray. Jesosy Kristy dia nilaza ho tanteraka ianareo tahaka ny fantaterahan'ny rainareo tamin'izy nitory teny tao an-tendrombohitra. Dia izay ny nambarany aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fantaterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Matio 5:7-7 izay raha tsy diso aho izay rentsika vetivety. Matio 5:7-7. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fantaterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Mafonja anie izany teny izany, mahery anie izany teny izany. Ahoana ny atonga antsika ho tanteraka tahaka ny ray any an-danitra? Tsika izay olombelona mpanota, tsika izay ratsy, tsika izay tsy mendrika. Izao ilay ray mihitsy no tonga nofo teto ambonin'ny tany. Jesosy Kristy ny anarany ho voasoratra ny Misaia dia rainy mandrakizay tonga nofo teto ambonin'ny tany, nandray ny fahotantsika, nandray ny fahalementsika, ny azo fijaliana manafaka antsika, ny rahan'i Jesosy manamasina sy manamarina antsika, mahatonga antsika olom-baovao, ary ny fanamasina mitarika antsika, mahatonga izay hoe fahatanterahana antsika tahaka ny fahatanterahany ray izay. Androany mbola fampianarana iray hipetraka amintsika, lohateny ny tenin'Andriamanitra dia hoe fampianarana dia hoe atsaharo ny kilalaonareo, atsaharo ny kilalaonareo. Fa betsaka ny kristianina milalao, betsaka ny kristianina ao anaty kilalao, ao anaty divertissement. Tsy fotoana ny divertissement zao, tsy fotoana ny kilalao zao, fa fotoana fiomanana, satria efa ho avy ny fitsarana, satria efa eo ny loza. Ary hoy voasoratra any am-Peterany hoe mahonona tena miambena mivavaka fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Mandehandeha ny devoly anie tahaka ny liona mierona mitady izay ho arapany. Ka ny kristianina izay milalao, be kilalao, be kianiany, be sangisangy, be vazivazy, tsy ao anatin'ny fahamatorana ara-panahy, tsy ao anatin'ny fikatsahana fanjakan'Andriamanitra, tsy ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, mora amin'ny devoly mihinana azy, mandrapaka azy ary hamotika azy. Azay mahatonga ten'Andriamanitra amin'ny teny amin'ny Korintianina 1:10 milaza hoe izay manao azy hoe fa mijoro tsara aoka izy hitandrina fandrao lavo. Raha lasa ny abafy fotoana zao tsy avarim-barianana intsony, fotoana zao tsy atoritoriana intsony, fotoana zao tsy ilalaovana intsony, tsy anaovana tsikana, tsy anaovana kilalao, fa mampalahelo ny fiangonan'Andriamanitra fa fitoerana fivavahana, anaovana kilalao, anaovana tsikana, anaovana sangisangy, anaovana kivazivazy, anaovana sinema. Malahelo ny fanahy masin'Andriamanitra. Izay mahatonga nyity toriteny eto miomany ity manaitra antsika, mitsoka ny anjomara, milaza amintsika hoe sao dia mbola milalao ianao zany, sao dia mbola anaty atsikany ianao zany, sao dia mbola anaty kilalao ianao zany, sao dia mbola ao anatin'ny tany hoe sary mihetsika sinema zao ataonao zao. Fa ny devoly tsy misangisangy, devoly raha vao hitany misy varavarana misokatra ao aminao, vao hitany misy milalao fahotana ao aminao, tsy isangy aminao izy fa ny amotika sy ny andravanao ry tanora no ataony. Ary izay mahatonga an'izao afatra zao hoe atsaharo ny kilalaonareo. Fa ho avy Jesosy eny amin'irao lanitra, ary ny takiny dia fahamasinana tahotra an'Andriamanitra, fatahoran'Andriamanitra, fiorenana tsara ao amin'ny fahasoavana. Korintianina 1:10 andiny voalohany izay ny raisitsika.
fa ao anatin'izao fampianarana sy fizarana zao marobe ny kilalao tanysaitsika mila ajanona raha te ho isan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy marinatsika. Marobe ny kilalao mila ajanona ary ny fanamasina ny hikasika anao, fanamasina ny hikasika anao mba tsy ho fen'olombelona no herenao, mba tsy ho afatra olombelona no afatra voarainao, fa afatra avy amin'ilay ray fitiavana, afatra avy amin'ilay Jesosy Kristy velona, afatra avy amin'ny fanahy ahatonga anao hankatony teny. Korintiana voalohany toko 10 andininy voalohany. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany. Fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany, nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra. Ary zany zavatra zany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho pila zavatra ratsy sika toy ny ilany reny. Ary eo ka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka hinana sy nisotro dia nitsangana ilalao. Ary eo ka tsy hijangajanga sika tahaka ny sasany tamin'ireny ka 3 amin'ny 2 alina no ringany indray andro. Ary eo ka tsy hakafanany tompo sika tahaka ny nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka matiny mena rany reny. Ary ao ka tsy himonomonony ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay matiny ny mpandringana. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra zany ho fananarana antsika izay niara ny faran'izao tontolo izao. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Amen. Misy afatra be da be ao anatin'io. Korintiana voalohany toko 10 andininy voalohany ka hatramin'ny 12 io. Maro ny zavatra tiana ho resahanao fa noho ny tsy fahampian'ny fotoana dia eo amin'ilay hoe atsaharo ny kilalaonareo no resahantsika. Fa mbola misy zavatra hafa maro voalaza. Fa raha tahiny tompo sitrapony mbola misy fotoana manaraka mbola afaka resahantsika io. Fa voalaza misy hoe zany rehetrarehetra zany dia nanjo azy ho fananarana ao antsika eo amin'ny andininy 9. Dia hita koa eo amin'ny andininy 110 hoe izany ho fananarana ho antsika. Hitantarany zanak'Israely inge raha lasaina bavy ray aman-dreny malala zoky zandry amin'ny tompo rehetra dia fananarana ao antsika, fampianarana ao antsika. Zao ny fahamarinana, zay rehetra mahita mirakla dia voavonjy. Tsy ny mirakla ny mahavonjy, tsy ny fahasitranana ny mahavonjy hidirana ny fanjakan'ny lanitra, tsy mirakla no mahavonjy hidirana ny fanjakan'ny lanitra, tsy ny hira tsara tare mahafinaritra ny sofina sy mahafinaritra ny maso, ny koregrafia sy ny feon'ny mpihira sy ny fihetsiky ny mpihira no mahavonjy hidirana ny fanjakan'ny lanitra. Tsy ny olona marobe ao anaty trano fivavahana iray ka mandeha mamonjy an'izany koa no hidirana ny fanjakan'ny lanitra. Aoka hieritreritritsika ary aoka hipetraka mihitsy androany. So ao anaty routine ianao fa efa tsy eo aminao tsony ny fahamasinana, tsy eo aminao tsony ny tahotra an'Andriamanitra, tsy eo aminao tsony ny fahadiovam-po. Fa zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo izy raha lasa ianabavy. Fotoana zao hifoazana, fotoana zao hiverenana amin'ny Jesosy, fotoana zao tena hoe hifantohana amin'ny Jesosy ary tena ho amin'ilay filazantsara marina madio tsy misy kilema, le rano madio no hifantohantsika. Fa be lalao loatra ny fiangonan'i Jesosy eto Madagasikara. Be kilalao. Lazaiko aminao zavatra antranga rehefa nivoaka ny tany Kanana, rehefa nivoaka ny tany Egypta ny zanak'Israely, firy nisany? Firy nisany? Fantatrao nisany? 600 000 no nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Fa firy ny firy ireo niainga avy any amin'ny tany Egypta ireo tonga soa tao tany Kanana? Firy? Roa monja. Satria nahoana? Ny akamaroany izy dia nilalao, ny akamaroany dia nalompo sapy, ny akamaroany dia nijangajanga, ny akamaroany dia nimononmonina, ny akamaroany dia nimenomenina nila zava-dratsy ka tsy nankasitrahan'Andriamanitra. Fa naringa ny mpandringana, nohaniny menarana, natelin'ny tany.
androany tompo tena miteny amintsika mihitsy halleloia anafaka atsika ny androany fa mampalahelo ty Madagasikara ty feno mpivavaka feno antoko-pivavahana feno tranon'Andriamanitra feno mpitory tenin'Andriamanitra feno mpitory filazantsara fa aiza ny famonjena aiza ny tahotra an'Andriamanitra aiza ny fibebahana aiza ny fahalasitranana aiza ny fanaovana olona olom-baovao tsy hita satria olombelona nytoriana satria antoko-pivavahana ny zaraina satria ravidrafitra sy fombafomba no tenenina fa tsy ampara amin'ny olona Jesosy Kristy milalao ny fiangonana Jesosy Kristy amin'izao fotoana ao anatin'ny kilalao zay mihitsy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe ny olona dia ny hinana nipetraka hinana dia avy eo ny sotro nitsangana ilalao. Hitantsika ny andinindinizay amin'ny Exodosy 2:30 rehefa niakatra ho any tendrombohitra Mosesy ny convoquen'Andriamanitra ary anambaran'Andriamanitra ny afatra rehetra dia Arona nitaraiky teo amin'ny vahoaka ny Israely dia hoy ny vahoaka ny Israely hoe maharitry ela koa i Mosesy iny ary tsy hitanay intsony izy fa izao ry Arona jereo zay Andriamanitra ho anay Arona mihitsy no nanitonga ny zanak'Israely hijangajanga sy hanota satria ny nasainy nanangona ny volamena ny rehetra dia naharendrika dia nanaovana ombilahy kely dia iny no tompony nanompo sampy izy firy ny mpanompon'Andriamanitra mpaminan'Andriamanitra vahoakan'Andriamanitra zay fitahana tahaka ny nataony Arona tsy manambara intsony mbola iverina ane iny Mosesy iny hitondra n'ilay didy sy ny fitsipika fa hoe tsy hitatsony ny Mosesy iny fa ataotsika hanangana ombilahy kely volamena dia ombilahy kely volamena io no tompontsika io no ataotsika Andriamanitra. Arona no nanao an'izany mpaminany zany solon-tenan'Andriamanitra zany niaraka tamin'ny Mosesy Arona ahoana ny eritreretanao an'izany marobe ny tahaka ny Arona amin'izao fotoana eto Madagasikara tsy manambara intsony fa iverina eny amin'ny raolanitra Jesosy ka mila manao anatin'ny fahamasinana sy ao anatin'ny tahotra an'Andriamanitra tsika izy tena ny ara tsy mino ary tsy manantena ary tsy resy lahatra any amin'izany hoe fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra zany tsony hanika ampilalaovy ny olona eto tany kilalao ny misy eto tany kilalao ara-pivavahana ny misy eto tany sangisangy ny misy eto tany tsy manambara ny amin'i Jesosy sy ny fahamasinany fa lasa kilalao ny vavaka andeha ho any am-piangonana mini jupe no anaovana andeha hivavaka lahady mini jupe no anaovana ary tsy vita mini jupe fa akanjo ety amboniny ny vehivavy mampidera sandry mampidera tratra mampidera lamosina loza miatra eto amin'ny firenena andeha hivavaka nefa aiza ny tahotra an'Andriamanitra aiza ny fahamasinana tsy toriny ny mpanompon'Andriamanitra intsony tsy toriny ny mpitory fivavahana intsony tsy toriny ny mpamory olona intsony fa avela ohatra ny ihany ny paozy avela ohatra ny ihany ny ataony fa ny ilaina fotsiny dia ny atongavany ao dia ny andoavany vola dia avy eo ny atonga azy tsy tapaka ao andony adidy amandraraikitra rehetra loza mpitory filazantsara raha tsy mampitandrina ny olona izy hibebaka hiala ny fahotana malahelo no fanahin'Andriamanitra amin'izao fotoana fa betsaka no milalao tsy fotoana ny kilalao intsony izao zavatra anankiray tiana apetraka ny fanahy ato amiko amin'izao fotoana izao dia amin'ny tantarany namana zay ataoko hoe nahay nakan'izay fotoana namahin'Andriamanitra zay ary nanetry tena ambany dia ambany izy ary niletika atao anatin'ny rano impito mba hatonga azy ho madio tahaka ny zazakely ny odiny fa avy eo ilay mpanompony Elisa Gehazi zay ty vola dia nanatona any namana efa andeha ody namana efa nilaviny Elisa daholo hoe tsy maka volanao ana ohatrinona na ohatrinona tsy maka ny entanao ana ohatrinona na ohatrinona tsy maka ny vokatrao ana ohatrinona na ohatrinona na inona omenao aho tsy ho alaiko zany fa sitrana maimaimpona ianao no ny fahefan'Andriamanitra ary mandeha maimaimpona ianao mahazo ny fanasitranana fa no latsahan'ny Satana atao amin'ny Gehazi ary lasa izy nandeha nisambotra ny namana teny andalana teny hoe ilainy mpaminany Elisa indray le vola fa eto aty dia nomena indray zay fananana tany amin'ny namana dia rehefa tonga tao amin'ny Elisa tratra ny Elisa hoe nanaraka anao anie ny fanahiko fony anao nakeny amin'ny namana naka an'ireo fanomezan'ireo dia nilaza tsara mihitsy Elisa hoe mo fotoana tokony akana vola va izao mo fotoana fakana vola va izao ry fiangonan'Andriamanitra be da be nitahaka ny Gehazi amin'izao fotoana be da be mpitory fivavahana mpitondra fivavahana mpivavaka kristiana tahaka ny Gehazi ty vola ary misaim-bola ary aka vola n'olona no atao amin'ny fivavahana inona ny lozana anjohan'ny Gehazi hoy Elisa noho ny fahotanao sy ny fitiavanao vola dia ho boka lavitra noho ny fahabokana azy namana ary ianao boka teoneo Gehazi Andriamanitra tsy azo vazivaziana zay nafafony olona nojinjaina Andriamanitra tsy azo vazivaziana zay nafafony olona nojinjaina
Besaka ny boka tahaka ny Géazy amin'izao fotoana tondra fivavahana boka ny fitiavam-bola, boka ny rendrarendra, boka ny fitiavana materiel, boka ny fizaozahoana sy ny fréaréana, boka ny kilalao sy ny filalaovana ary mampilalao ny mpiara-mivavaka aminy. Androany Jesosy miteny mihitsy atsaharo ny kilalaonareo. Any amin'ny oseany izy dia miteny mihitsy hoe atsaharo ny finaonaona ny hiranareo fa makarenina, fa ao anatin'ny fanatitra ataonareo, ao anatin'ny fisoronana ataonareo, ao anatin'ny voaloam-bolana sy ny fivavahana ataonareo, mbola ao anatin'ny halatra nareo, mbola anatin'ny kolikoly ianareo, mbola anatin'ny laky ianareo. Amin'ity androany ity Jesosy Kristy koa miteny amin'ny eto Madagasikara atsaharo ny finaonaona ny hiranareo fa makarenina. Azalony aloha ny hira, azarony aloha ny fiderana, azarony aloha ny fitoam-pivavahana, saminy ny sasany, saminy ny rehetrarehetra mibebaka, miala ny fahotana, miala ny faratsiny. Atsaharo ny kilalaonareo. Tsy fotoana ny aladiny mpitandrany zany zao. Tsy misy an'izany atao anatin'ny Baiboly. Iza ny ivony zany? Ny mpitandrana sy ny ankohonany. Akavola, omena vola. Ny olona ao anatin'ny fahantrana, ny olona ao anatin'ny fahoriana, ny olona ao anatin'ny fahotana. Mbola ho raisina ny amin'izany. Kilalao zany, mila tsahatra zany, tsy zany ny ivony filazantsara. Tsy fotoana ny resaka anniversaire na mpanompon'Andriamanitra intsony zao. Ary tsy ataoko hoe intsony fa tsy zany mihitsy. Tsy fotoana ny anniversaire na mpanompon'Andriamanitra zao ankalazaina any amin'ny trano fivavahana. Anampitarika, anapastera, anampaminany, anapôstôly amin'izay tsy haiko zay anarany mpitondra fivavahana rehetra hoe anniversaire ianao rano dia tonga afa hoeto daholo zay tokony hoentina, zay vola, zay fananana, zay cadeau sy ny sisa ho azy. Lazaiko aminao Jesosy Kristy no tokony hotompony, Jesosy Kristy no tokony hankofana, Jesosy Kristy no tokony olohany sy ivony zay tsy hita intsony fa kilalao. Ny olona anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny fahalotona, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny laika, ao anatin'ny lisoliso, ao anatin'ny fahotana, tsy ampiona amin'ny Jesosy fa anaovana kilalao ao amin'ny trano fivavahana sy fiaraha-mivavaka. Tsy fotoana anyresaka jobily intsony zao, ary tsy ataoko hoe intsony ara, fa tsy fotoana an'izany jobily na mpanompon'Andriamanitra zany, na 20 taona, na 30 taona, na 40 taona. Hoy ny tompo hoe rehefa mavity zay ansaina nataonareo nareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa zay tokony nataona ihany no nataonay. Aiza ho aiza ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana. Toa mila sitraka, toa mila dera, toa mila fandokafana, toa mila vola, toa mila karama, toa mila tambiny. Hoy ny tompo hoe nomena maimaim-pona ianareo mizara maimaim-pona. Tsy fotoana an'izany izao, tsy fotoana an'izany fangoronam-bola, tsy fotoana an'izany jobily na mpanompon'Andriamanitra zany zao. Tsy zany ny filazantsara an'Andriamanitra. Tsy fotoana ny resaka fitoriana filazantsara ankira, fakana vola izao. Tsy fotoana ny resaka gospel, fakana vola, fampiderana fitendrena, fampiderana fihirana, fampiderana feo, fampiderana lamaody, fampiderana bika. Sy kilalao sy atsikana, tsy zany zao. Fa mila ny Jesosy ny olona. Maika ny fitoriana filazantsara, mila ny Jesosy ny tiana ho hita, Jesosy ny tiana ho fantatra, Jesosy ny tiana ho raisin'ny olona. Fa tsy resaka fangoronam-bola sy fampiderana bika sy feo sy lamaody. Nahita ve tsika an Jesosy nanao fankalazana ny tsingeritaona naterahany? Nahita ve tsika an Jesosy nanao resaka jobily fisaoran'Andriamanitra noho ny asa nataon'i Jesosy? Nahita ve tsika Petera, Jakoba, Paoly sy ny mpaminany hafa sy ny apôstôly hafa ao amin'ny Baiboly ka nanao fotoana zay hoe izy ny ivony ho fisaorana azy noho ny tsingeritaona naterahany, noho ny fahavitany be teo amin'ny asan'ny tompo? Nahita ve tsika olona nitory filazantsara tato amin'ny Baiboly na ankiry na amin'ny fomba hafa ka napiditra nanisy fidiram-bola? Mibeba isika fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, ary zany no mahatonga ny olona tsy hiditra ny fahazakan'Andriamanitra. Isy izy ao an-tsaha ray ho raisina ray ho avela, isy ao am-pandriana ny ray ho raisina ny ray ho avela, isy eo am-pitotom-bary ny ray ho raisina ray avela. Ny atsasany ihany ny tafiakatra. Ao amin'ny Apokalipsy dia ataoko roa sy tapany angamba fiangonana nakasitrahan'Andriamanitra, ny ambiny tsy nakasitrahan'ny tompo, fiangonan'i Jesosy daholo nefa ireo. Androany ny tompo mitaona antsika mihitsy hoe atsaharo ny kilalaonareo, atsaharo ny kilalaonareo. Mila ny Jesosy ty Madagasikara ty, ry Madagasikara ny Madagasikara izay mamono mpaminany, izay nirahana eo aminy, impirany ty ambombanao taka fombanireny akoho ny zanany saingy tsy nety ianao. Androany Jesosy mila ikentsika ary izy no andrakotra antsika ambany volelana mba tonga antsika ho voavontsy. Halleloia.
ho azy ihany ny fanjakana, ho azy ny voninahitra. Zay ao anatin'ny fijangajangana mila miala amin'izany, zay mbola tsy vady ao anatin'ny firaisana ara-nofo mila mipepaka fa tsy akasitrahan'Andriamanitra zany ry tanora. Mila ao anatin'ny fahamasinana ianao ary anatin'ny fanambadiana ianao vao miditra amin'izany firaisana ara-nofo zany, fa zany ny fahamasinana takin'ny tompo. Firifiry nefa ny kristianina milaza mpivavaka nefa ao anatin'ny fornication, fijangajangana, mibeba aroka zay ny kilalao. Fa ho avy Jesosy ary marina izy, tsy afaka nitsy, tsy afaka andefitra ny amin'ny fahotana, fa marina izy, masina izy ary efa vitany teo amin'ny azy fijaliana famonjena, fa anjarantsika no mandray an'izany. Ho azy ny fanjakana, ho azy ny voninahitra, ary tsika tena ho pakato mba hanamasina antsika ny teny ary hanana fiainantsika noho izany teny zay njarain'izany amin'ny fiainana antsika. Amen.